dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Foresanté aty Canada indray ny tenako. Ny horesantsika anio zany dia momba ny ekipam-pirenena malagasy dia ny Barea izany. Mitondra karazana fitaitaitana sy fihetseham-po maro zany ny momba ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao satria dia eo zany ny hoe fanomanana ny amboara ho an'ny Afrika zany ny fifanitsanana ary eo ihany koa zany ireo vaovao maro izay mitranga ao amin'ny ekipan'ny Barea dia misy ny tsy fahafahan'ny mpilalao sasany noho ny aretina, misy ihany koa zany ny hoe naratra teo ambony terrain sy ny sisa sy ny sisa. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mifamaofao daholy amin'ny fanomanantsika zany ny Coupe d'Afrique. Eo ihany koa ny vaovao mampalahelo dia ny fandroana ny président Amady zany tsy ho ao amin'ny ekipan'ny tsy ho présidentan'ny FIFA intsony zany. Ka raha ara-psikolojika zany zavatra rehetrarehetra izany dia mety miteraka hatrany amin'ny fahavoazan'ny toe-tsaina zany eo amin'ny mpilalao, indrindrandrindra koa zany ho antsika malagasy izay miandrandra fatratra zany ny ekipantsika dia misy karazana effet psikolojika amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo izany zavatra rehetrarehetra izany. Eo ihany koa zany ny hoe fotoatsarotra toy ny fisian'ny coronavirus amin'izao fotoana izao zany no hikarakarana n'ilay lalao. Pitsopitsony daholo zany izay rehetrarehetra izay zany izay hoe raha araky ny tombatombana zany dia mety hampisy zany karazana hoe fahavoazana eo amin'ny ara-toe-tsaina zany hoentina miady. Kanefa moa zany misy ny fitenenana hoe tsy misy resy tsy miady. Eo ihany koa zany ny réaction betsaka manoloana ny zava-misy ankehitriny dia ny hoe réaction momba ny fandroana ny président Amady ohatra zao amin'ny fitondrana ny FIFA. Eo zany no milaza fa hoe tsy nety ny fomba ny tantanany zany ny FIFA. Misy koa zany ny miteny hoe misy zavatra tsy mazavazava izay nataony. Eo ihany koa zany ny hoe somary mandatsa ihany koa zany ny hoe tsy fetezan'izay fomba fitondrana ny FIFA izay. Eo ihany koa nefa zany ny hoe manome ny heviny koa zany hoe nanao zay afany ny président Amady nahatonga atsika zany nahazo an'ireny toeram-boninahitra ireny tamin'ny herintaona dia ny nahazahoantsika ny quart de finale zany teo amin'ny Coupe d'Afrique. Izany hoe fahombiazana izay mbola tsy nisy tamin'ny ekipan'ny Madagasikara hatramin'izay. Zany rehetrarehetra izany moa zany dia karazana réaction daholy manoloana ny ataontsika hoe zany hoe fahatairana sy ny fangirifirina manoloana ny zava-misy sy ny hoe ny alahelo hoe zay vao sampany zany nisy teratany malagasy nipetraka tamin'izany hoe toeram-boninahitra ny présidentan'ny FIFA izany dia nefa tsy mbola maina ny ravina ny nanana ozy izy ny fitenenana dia fa nisorona. Réaction normale daholy amintsika olombelona zany ny
faneho-kevitra rehetrarehetra izay naseho zany a tamin'ny ainao manjery sy ny réseau sociaux rehetra sy ny hoe ny vaovao malaza eran-tany zany momba an'iny afera iny. Ny hevitro indray zany a no aposako aminareo eto de ny hoe tsy mora ho an'ny tany izay ataontsika hoe tany andalam-pandrosoana ho an'ny ohatran'ny Madagasikara zany a no andeha hiditra zany a amin'ny hoe laharam-boninahitra ny falazana zany ny place des vedettes, place des grands izay moa zany no azoko hitenenana azy satria io zany a dia misy ny atao hoe pouvoir zany hoe amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eran-tany ny toeram-boninahitra rehetra eto ambonin'ny tany dia idiran'izay atao hoe pouvoiran'ny tany iray zany ny tany ny aviana ka io toeram-boninahitra io zany a dia misy ihany koa ny ataontsika hoe zany hoe rapport de force ihany koa zany ny fipetrahana amin'io a toeram-boninahitra io ary misy ihany koa ny hoe karazana rapport de force amin'ny tany izay ny avian'ny olona apetraka eo ka isika mianakavy zany a andeha hitanisa an'ity karazan-javatra rehetra izay hoe hanomezantsiny ny président Hamady fa toy izao sy toy izao izy tsy afaka de tena hoe hiditra lalina amin'izay zavatra zay sika satria na tiatsika na tsy tiatsika dia misy izay atao hoe rapport de force zay. Voalohany indrindra aloha zany a ny baolina kitra ao Madagasikara zany dia mbola ilay azo ataontsika hoe zany hoe mbola zandriny zany a raha eo amin'ny hoe raha oharina zany amin'ny hoe kalazalahy ao Afrika izay efa hoe zatra an'izany lalao iraisam-pirenena izany dia mbola azo lazaina zany hoe mbola pionnier zany ny olona rehetra izay misantatra amin'izao fotoana izao ka rehefa hoe pionnier zay zany a dia mbola tsy manana ny atao hoe hery sy tanjaka ny amin'izay atao hoe resaka pouvoir izay zany hoe azo ahilika moramora zany rehefa hoe faible any angamba no fijeriko an'io zavatra rehetrarehetra io satria rehefa tsy misy zany a ny hoe misy moa zany ohatrany hoe reny hoe olympiady amin'ny matematika eran-tany reny de hoe malagasy ny nahazo azy tsisy adikevitra ny amin'izay sy izay zavatra rehetrarehetra izay fa 1 plus 1 égale 2 ozy izy ny mathématicienne ka izay mahita ny vahaolana apetraka eo zany a tsy misy resaka risoriso ny momban'izany na resaka inona fa de izay nahitan'ny valin'ny ny problème napetraka de nahazo ny amboara fa amin'ny zavatra ohatran'ity indray zany a dia miditra betsaka ny resaka politika miditra ny resaka hoe hery sy tanjaky ny tanin'ny avianao miditra ihany koa ny hoe karazana personnaliténao ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay miditra ihany koa ny hoe karazana compétence amin'ny fitondrana amin'ilay institution izay tantaninao maro de maro zany a ny zavatra miditra rehefa hoe zavatra mamofopofona zany a toeram-boninahitra izay tsy matematika zany hoe 1 plus 1 égale 2 satria tsy maintsy ahitana lesoka foana ny olona izay apetraka eo rehefa te apetraka eo na tsy te apetraka eo zay zany a
no tokony hoe ho jerevantsika mianakavy fa satria na tiatsika na tsy tiatsika zany a dia ny président Hamady dia malagasy ohatratsika ihany, ohatratsika rehetrarehetra, ary izy no santatra amin'izay hoe toeran'ny présidentny FIFA zay a tamin'ny malagasy hatramin'izay ka aoka zany a ho raisitsika amin'izay hoe fomba fijery izay zany a ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria mantsy ilay hoe mifanometsiny de ohatrany hoe ny resaka hoe sakaizan'ny mpandresy ka izay zavatra zay a dia zavatra mahamenatra de mahamenatra zay zavatra zay a amin'ny toetratsika malagasy satria tokony mba mahay hoe miara ory zany a amin'ny olona izay mitondra ny anaram-boninahitsika malagasy fa tsy hoe ianao no andeha hitorabato azy manoloana n'izao tontolo zao. Tokony be fa ianaratsika zany a izay karazan-javatra zay ny hoe sentiment d'appartenance hoe atsika malagasy ny barea, atsika malagasy ny président teo, ny président Hamady dia tsy tokony asiana resaka be zany a ny momban'izay fa afaka manao ny analyzeny ny mpamakafaka ara-pahatanjahantena rehetra, ny mpamakafaka ara-kevitra, ny mpamakafaka ara-politika afaka milaza n'izay fomba fahitany ny zava-misy kanefa kosa zany a tsy tokony kosa zany hoe isika malagasy zany a dia hipetraka andray karazana hoe andray parti zany a ny amin'izay ny hoe tena izy ny tsy naomby ny présidentsika ny tsy naomby mety ho mariny zay, mety misy mariny zay nefa tsy de voaporofo mazava zany momban'izay hoe izy marina ve tena tsy naomby na hoe nisy zavatra tsy metimety tokoa ve nataony tao indray moa zany aloha dia any amin'ny resaka lalàna indray a no mijery an'izay zavatra zay hoe misy tokoa ve ny zavatra tsy nety natao kanefa moa hoe arakaraky ny hoe zay resaka évaluation efa nataon'ny spécialiste tany angambana de hoe mety misy zavatra tsy ampy ao kanefa na tiatsika na tsy tiatsika dia iny ny atsika zany ka tsy tokony isy zany a ny hoe karazana fandatsana na hoe ny karazana hoe kritika be loatra zany ny amboban'izay satria zay ny zava-misy eran-tany rehefa misy ny resaka hoe toerana pouvoir rehefa tiany matanjaka hoe sorona teo ianao de tsy maintsy ahitany zavatra analananao teo zay zany aloha dia zavatra tsara hofantatsika rehetra zay zavatra zay ny tiako atongavana de zao ny hoe tsy tokony zany ny malagasy ho kivikivy amin'ny zavatra rehetra izay mitranga momba ny barea satria ninonina zavatra olazaintsika dia mbola tsy manana ny hery sy ny tanjaka zato isan-jato izay hoe ananan'ny ekipa efa goavantsika zany fa mbola misatatra ka zay zavatra zay a tsy tokony zany a hoe ho avela zany ny herim-po rehetrarehetra izay efa natotona tao satria efa reny hoe namboatra kianja ny filohan'ny repoblika kianja manara-penitra eran'io efa nanomana ny ekipa zany a ny fédération na malagasy namolavola ny ekipa mba ho afaka hiatrika amin'izany hoe lalao iraisam-pirenena izany eo ny coach Nicolas Dupuis zay nanao zay afany ka ataoko angamba fa ny tena zavatra tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia ny manohy ny karazana enthousiasme na ratsy na tsara dia atsika io na ratsy na tsara dia tohanana ny ekipa malagasy ary tokony
miditra foana zany a amin'izay ataontsika hoe fanorenana ifotony zay a eo amin'ny resaka fanatanjahantena satria ny goavana ny goavana eran-tany amin'izay zavatra taony amin'ny resaka fanatanjahantena dia tsy maintsy miditra ny ataontsika hoe passion reny ekipany Brezily reny nge dia presque zanak'olona izay mahantra daholo ny akabeazany zanak'olona sahirana fa ilay passion tao aminy zany dia mbola ankizy kely daholo reny a dia milalao amin'ireny hoe baolina tanibary reny dia mamboatra an'ireny baolina plastika reny dia isan'andro a dia milalao zavatra ohatran'izany zany a no tokony ampidirina ihany koa zany a ao amin'ny karazana kolotsain'ny malagasy ampidirina ao anatin'ny sain'ny ankizy lahy mbola kely a ny hoe fitiavana milalao an'io baolina kitra io ary dia tokony hanaitra ihany koa ny tompon'andraikitra izay zavatra zay a ny hoe mba hijery akaiky zany ny hoe famoronana satria tsy maintsy mila relève koa ny barea efa eo satria tsy ho éternel koa ny hoe ny hery sy tanjaky ireo dia efa tokony ihany koa zany a hoe manomana ny relève ka izay zany a no tena hoe mahatsara amin'ny hoe fitsinjaram-pahefana any amin'ny fokontany tsirairay ihany zany a dia efa tokony misy an'izay hoe karazana fametanana ny ankizy anao ny taranja baolina kitra ka famoapoazana zavatra ohatran'izay nge amin'izay anananao eo aloha inona no fitaovana sy ny fananana izay afaka anohananao tsy voatery akory hoe dia tsy maintsy isy financement goavana be ny momban'izany zavatra zany fa ny fitiavana aloha manomboana azy hoe baolina pokotany misy ny fikarakarana zany a ny hoe karazana ekipa pokotany dia izay mba manakatao zany a mba manohana an'io ekipany fokotany io dia mampitsiry an'ilay hoe karazana fitiavana fanantenana ao amin'ny jeune zany zavatra zany ary mampiena ihany koa ny ataontsika hoe taux de délinquance satria na ny resaka fidorohana zava-mahadomelona sy ny fisotroana toka sy ny resaka fanolanana etsy sy aronge dia matetika koa avy amin'ny hoe ennui ao amin'ny tanora zany hoe sorena ny tanora satria tsy misy zavatra zany a entina hoe amoapoazana ny andefasan'ny enerziny andanin'ny enerziny satria ny tanora dia fantatritsika fa manana ny hery sy ny tanjaka izy ary manana ny enerzia rehetrarehetra zany izy a ny hoe anaovany fanatanjahantena ny hoe ampiasany ny heriny kanefa rehefa tsy ampiasaina zay zavatra zay fa entina fotsiny mijery internet entina mijery an'ity karazana sary tsy fatapatatra rehetra amin'ny ainao majery sy ny internet dia mazava ho azy fa mirona makany ny enerziny nefa tokony hoe ho laniny zany a aty amin'ny fanatanjahantena ka teny atsipoko ho an'ny malagasy rehetra izay zavatra zay ny amin'ny hoe rehefa nisy ny zavatra natomboka rehefa nisy ny hoe tanjona zay tianao tratrarina dia tokony zany a ny obstacle rehetrarehetra dia tokony ho afaka zany a ianao ifrancira ny obstacle fa tsy hoe vo misy karazana hoe déception kely dia fa iny zany fa dia fa tsy misy tia lalantsony zany sala amin'ny fanao andavanandro dia ny hoe ny sakaizan'ny mpandresy izany hoe zay mpandresy ihany ny namana ka rehefa izay mitondrana ny fiainana dia tsy isy zavatra hotontosanao mihitsy satria ao anatin'ny échec ene ny échec no mahatonga ny olona iray a izay anana ny maha izy azy
eo amin'ny fiarahamonina izay de tsara ho fantatritsika satria misy koa matsy lay toetsaina hoe na any am-pianarana zany zavatra zany de misy zany ny hoe iny zany hoe de tena misy olona zany tsy mba afaka fanadinana foana tamin'ny fiainany de iny zany mindraindrainy rehetrarehetra zany fa iny zany ny olona tena olona mahomby amin'ny fiainana de raha nisy zany mba nanao eseka de iny zany ny etikety hoentin'ny olona mandra-pahafatiny ny eseky nataony iny kanefa gaga rehefa avy eo ny karazan'ny olombelona fa ilay nanao eseky no tafita amin'ny toerana izay mamirapiratra sy manana ny hoe personnalité mipetrapetraka tsara satria tadidio fa ny eseky amin'ny olombelona dia miforme personnalité-ny olona ary mahatonga azy andeha anohitra n'iny zavatra niseho tamin'iny ary de tsy te hiverimberenan'izay eseky izay tsony amin'ny fiainana de izy no mahazo ny zavatra zay tiany ho azo matetika amin'ny fiainana betsaka tamin'ireo mpanefoefo ireo no olona nanao eseky tany am-pianarana toy ndry Bill Gates toy ndry Mark Zuckerberg amin'ny Facebook zany mpanefoefo reo olona ireo amin'izao fotoana zao kanefa ny nanao eseky tamin'ny université tany Harvard izy tsy nahazo diplôma ka raha ohatra izy izay nilofika fotsiny tamin'ny vavam-bahoaka satria ny atsika maty zany raha va hoe misy olona zany manana parcours ka hoe nanao eseky de iny zany tondroimolotra de iny mitenitenenina foana ny eseky tamin'ny fiainany fa ny fahobiazany zany tsy de mba hita betsaka koa nefa no lavon'izay préjugé zay lavon'izay fomba fijery zay ary matetika ny zavatra ataotsika malagasy dia misy sorosorotra n'izay hoe tsy naman'ny resy izay fa sakaizan'ny mpandresy anika ilay olona izay notsipahana na nydakana bavafo satria resy matetika dia tsy tafarina itsony noho izay hoe karazana mentalité hoe mpandray vonina hoe zay efa mpandresy eo ihany zany fa tsy mpanorona hoe mba hanorona zavatra anankiray anoana olona anankiray atongafana aminao objectif ampandrosony ny firenena zay zavatra zay zany hoe zay culture zay no mila ampidirina amin'ny malagasy ka iverenako ny resaka barea tsy maintsy misy ny periody mba hoe mampisy ny eseky satria mbola misantatra retsika ka tokony zany ny anehery ny ekipatsika no ataotsika anehery ny mpikarakara rehetra mba apisy ny enthousiasme zay efa nipetraka rehetra hatramin'izay ary ny lokalokaina ny barea fa hoe fampihavana-pirenena ka aiza moa izy zany amin'izao fotoana zao fa efa misy tarataratry ny hoe havana raha misy patsa sy ny hoe namana rehefa mpandresy ka aiza ho aiza tsika fa ao anatin'io barea io dia ao zany no anorenatsika ny zavatra rehetrarehetra tokony misy koa ny ekipan'ny barea politika izay volavolaina ay araka mba samy azo tompontsoa misy ny barean'ny fandriam-pahalemana ny fahaizana miara-mirona andeha amongotra ny dahalo andeha amongotra ny karazana totakely eranio izay mambotry ny vahoaka misy ny barean'ny fahasalamana izay fivondronan'ny dokotera manam-pahaizana rehetra hitsabon'ny malagasy tsy vakovolo misy ny barean'ny fampianarana zany zavatra rehetrarehetra izany ny barean'ny tourisme fa tsy tonontononina fotsiny hoe mandray vonina fotsiny ny fampihavana-pirenena fa de ny bareany na vitan'ny fampihavana-pirenena mbola misy asa goavana de goavana zany miandry ny vahoaka malagasy amin'ny fanorenana ifotony ny zavatra rehetrarehetra
ao reny fotony ny ekipa-pirenena atomboy atany amin'ny fokotany iza no amin'ireny ekipa-pokotany reny nke no ahitanany hoe iza zany no avanambanana kokoa sy manana ny hery sy ny tanjaka rehetra afaka atao ekipa-pirenena nandeha tsy kelikely daholy tao anatin'ny passion tao anatin'ny fitiavana tao anatin'ny enthousiasme ny persévérance ny finoana ny firenena rehetra vao tonga amina tanjona mamirapiratra iray ka zany zavatra rehetra izany dia ilazako amintsika fotsiny no hoe tsy misy zavatra azo fahatany zany tsy misy zavatra azo fahatany zany fa tsy maintsy hoe sikiponitra isika malagasy vao azo zavatra dia toy izay indray no azo natolotra anao an'io manao abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary dia tsy dio matetitetika ny izany forêt santé.com fa ahitanao ny asambarana veloma tompoko